Hoteliny tatabe. Tantara soratany Andrea mampionina Arena sarobidy. Holalaviny Volatina, Nadia, Mura Nicole, Miaina Mikaela. Miaraka tamin'ny Val, Tina Mampiona, Haja, Nandry Feo, Arena sarobidy. Tompona andraikitra, Hatsandriana ampianainy. Yulia, aty an-dakozia matamin'ny lalao. Manitra anie izy ary izany. Efa tonga nga izy mianaka? Eny tia, efa omba vahajoro zareo. So ihany fa vita pilalera ihany izany ny fandrahoa. Ao ary ndry ampiko mitady ny reto amin'izay e. Eny amin'ny salon tsika misakafo. Ay, Ao ny indriny vary ny taterina fa ny any loka e. Tia ny plateau ikaterandry azy. eny ary. Zay ve? Ie, ndao amin'izay ary. Mahafelitra ery anie izy izany rio le. Tsy androka ery mihitsy ny hihinanana azy marina. Zany, enga anie mba ho tianareo izy ity. Zao ve ndry dia mbola hisalasala hoe tsy ho tiana ihany e. Ndry koky. Asa manko. Odiny ato. Ny avy. Ny zanako marina. Malaony eny. Avy aloha fihenoko aty mihitsy ny zanako e. Eo ary. Jesosy eo. Sany afahaliako marina. Hitako ihany ny zanako. Ao fa mijanona eto an-tanindrazana amin'izay manomboka izao ry ny malala. Tena faly fa nahita asa ty an-tanindrazana ihany. Ary fa nga ianao rery ny tonga taty e. Aiza ny vinatinay? Zay mihitsy nge hoary lalao ny voanitenenako azy hatreny hivato fa tsy sony. Aiza kosa e. Ka ny zanakareo ngery dada sy neny tsy mahazaka fa zazany e. Zanako bogosy be io koa ve? Ka efe ohatra n'izao zany avy zanaka Ramsesanta tsy matamin'ny lalao izany e. Tsara an'izay tovolahy izao e. Nga hoary lalao tsy mba mahazo bisokely Si, mihitsy. ianao vao tamin'ny maraina no hita. Andray ty sakiry lalao. Andao aloha sika hipetraka ery amin'ny salon daholo e. Ohatra eny tokoa. Iany ary. Ino dia nanao akory ny tany ary tsy sarotra ihany ve no fankahitanareo mianaka teny vato e. Nanahirana ko. Zany Lasa tsy tadidiko tsony tokoa ngery ny ely le ny vato e. ahoana? Tena efa ela tokoa zay tsy taty Madagasikara tsoniko. Ary izy io tovavy mipetraka aorinany eny io. Io reno anarany a. Hatramin'ny nahalasananao iny dia izy no mba nanampy anay tamin'ny raharaha rehetra tato hatramy tato. Ay. Dia izy kosa ry olona ny avo. Zanaka mivady lahatokana izy io. Faly mahafantatra ny avy za. Ie, za kotoraka izany ry ole. Dia tonga soa aty amintsika izany e. Iena kia, dia tratra soa koa nareo. Zaho tokoa vao hitako izany avy tantaran'izy vavady amiko izany a. Ay tena mitovy be amin'ny madame lalao fa ny afotsiny ihany mba mitovy amin'ny Ramsesanta. Aza kosa moa ry olona hoe ny afotsiny ihany a. Zao bogosy tena izao ve dia ozy indry hoe tsisy itovizany. Efa hoe mitovy amiko re izy rainy fa aza dia miady vitany eo a. Lainga ny olo sy neny ka amin'izany dada fa mitovy aminareo mivady za. Hita ho avy izy. Aleo ary fa mody atao an'izany e. Ndre tia koa ry olona mba be any. Ary andao rangahy sakafo amin'izay a. Dia rehefa avy eo ela mitantaran'izay vaovao nety lavy any Amerika tany a. Valy eo aloha ankafy sakafo. Andao aloha hivavaka fa za eo no mitelondro reo ry malala. Ao ary. Isotra n'Andriamanitra lehibe aloha tsika fa mba tafahoana somatsara eto indray dia avy eo sata mba mivavaka ho an'ny sakafontsika. Hiara hivavaka isika.
Tsara korany ariana ianareo zany zany raha mba nirara iny lalao mihitsy ny antsoantsoko tao amin'ny dosy. Way vaka ve ianao ny antso eko efa impiry tsy sany antsotsony amin'ny farany fa sao anaitran'ny olo matory azafady le retsy ny avoko nge ato manafatsinay be foana mihitsy neniny koa zany dia manapatsinay anneny mbola aiza re zany fa vavavy aloha le olany-dady eny fa inona aloha zato nampimeza lany vadiko zato no dia tena miboramena be mihitsy izy. Resaka momba ny sipatany Amerika tany reny resahana eto mampime mihitsy ty zanakao ty ange fa aleo aloha izy ry sata mba hatory amin'izay fa reraka mihitsy anie izy io resaka tsy ho vitandroany tsony zany. Eny ray ariko fa ony tokoa ary dada. Ie rehefa latsanainy tokoa moa dia amin'ny sifoana manomboka miasa fa mbola manangasaina ny amin'ny valo ie fa nieritreritra tokoa zay mivady hoe mbola tsy hiasa aloha amin'ny alatsinainy fa mba handehandeha hanao vakansa kely eny amin'ny dadabe eny ambanivohitra dia mandritry ny 2 semaines eo sa ahoana ozy izy la tena mety be zany ka sady tia hitany dadabe azy zany mety mbola mahatadidy anavy izy zay zao na zazany any aza tsy tadidiny tsony raha tsy ampatsahivina anazy zany ve izy iny koa nge efa antitra loatra ndry tena tsara mihitsy le manao vakansy endry dada sy neny sady mahita ny dadabe no hitroka rivotra madio indray fa tsy aty amin'ny vilona foana zany mihitsy ho manana ny tontolo ambany vohatra zany ary andana amin'izay moa zanako matory eny ary tafandriamandry nareo nafinaritra ny tandroany tafandriamandry zanaka iyo fa iny ty mampitomany anao tapoka tory malala faly loatra fa tonga ny zanako ry sata tena faly loatra oatra faly ve dia mbola mitomany ahy tena efa fotoana ela loatra izay tsy nahitako anazy izay tena efa nisy 10 taona mahery ve izay io ndray ianao le be vetsepo be io za koa nge mba faly fa micontrôle ihany ary eo mihitsy aloha ianao mivady oroko kelika orinao ie etsy ny sandrinao aloha oroko misaotra vady malalako ndrivy aky atsady oay tatra be koa bonjour ny avo manao ndry azoko atao hoe ndry tsy mahazo azy re fa nahoana moa tsy mahazo zany hoe vehivavy raha lehilahy mantsy dia mety hafahafa ihany ary ndrika tena be vasivasy kely zany eo sao dia le hoe ianao manko no metimety kokoa amindriko mety daholo re fa ngah dia mifosahady vao amin'ny 4 maraina izao nefa nareo tsy tamin'ny 2 maraina teo vao natory ndriko zany tsy natory matoa mbola naheno any tsy natory justa hoe taitra kely fotsiny dia vetivety terestory ndraika za mihitsy koa kino efa zatra mi'y 10 maraina foana na dia taradoinina aza mifatoriana ohatran'izany foana ny asa natao tany Amerika tany nandritry ny 9 taona zay miary tory dia afaka adindrona na adiny telo dia mifondray manao ny asa za mivery ny avy ie bonjour amin'ny César bonjour dady bonjour nareo mantrereny zany sakafo aty zany ary sao dia tokony ary hipetraka aminay aty foana ry lahatiry ny avo amin'izay anay mba mihinana resety vaovao isan'andro ao rehefa hianatra karazana sakafo ohatr'izao foana amin'izay dia ataoko ohatr'izao foana indray ny sakafontsika raha izay no tiandra amin'izay dia aza mitady vady any akafantsy io lesa ry ny avo io akaikelylahy io dia efa misy tsara be sady endry mahay mahandro ay ok izay le vasivasy fa menatra izy ka marina kosa angelesy zany tiako mihitsy raha mba vehivavy azonay atoka tahaka andre sady endry no efa fantatra hiatram'izay no mba ho vadilahy efa 10 taona eo nge olo ino ty atao aminay fa tena omeko sapoa fa tena endry zany sady zay to ve ranga mba tia hita zavokely amin'izay firifiry moa lesy reny bankely eto tanàna eto reny efa mananjanaka daholo tena mampitsiriritra mihitsy indraindray
sao dia rehefa manjoky sy tsy afaka mibaby sy milalao miaraka amin'ny zafikely ary anay izay vao mba homelona zafikely ry ny avo a. Mbola ho hita eo reny amin'izany ry dada. Za aloha manapitosika ihany fa nareo no tena manao ny action Ary le fanafody ve aloha efa mba vonona ry olo? Zay no tena nidinako taty. Entoko, efa vonona ka. Andraso araiky vetivety eto anaty frigo aby. Fanga ianao ry dada marary. Ka anenonareo tika. Sady tsy tena marary koa nge fa mba manaraka traitement fotsiny. De inona marary aneny? Ty le izy Ramsea. De azafady fa lasa ianao indray ty nidina naka le izy taty. Tsy maninona re zany. Zarako aza aloha ndre tavela teto amin'ny avy tiako. Oay. Hoe mba jerevako vetivety le fanafody ry dada. Fa maninona? Ty ary. Motrany hoe fanafody ny fo zany izy tiako. Iza moa lesary ny avon'ny olona tsy ara foramboleta tany a. Mba aza mivazivaly amin'izany moa ry dada. Aza matahatra re la. Tsy kagrave ngely ty hoe. Fa mba hisorohana an'le kagrave fotsiny isotrony any ty. Zay fa ndeha hamonjy andreny lalo ame azy an'ity fanafody ty. De toy izy nresaka reo de aza janona raha tsy tonga am'le niteneniko teo Aoka izay ho afa menatra be le zanak'olona. Fa nanomboka viana kiry indreniko indry olona ny hinana ny fanafody iny? Tsy haiko. Hatramin'izay nahatongavako eto amin'ireo aloha dia ohatrany efa iny foana ny fanafody hosotrony. Zany ve? Nampijaliany dadataty foana nga izy iny? Kosa vao mahay aza ataony Ramsey mpanjaka mihitsy izy ko. Tsisy miadana oatra azy mihitsy raha mbola eto atany. Tena hoe tsisy oatra azy mihitsy ve? Ie. Eny ndrify moa dia fosany dada fa... Tena marina izany ny avo. Taloloha kely teo ihany zareo ny somary mifanditra kely izay fa Ramsey nizaka foana nanao izay nampinamanina azy ka. Dia na mifanaraka tao ihany zareo farany dia miadana be foana amin'izay. Mividy boky vaovao mahakasika ny fianarana mandamina ny tokantrano foana izy dia isaka ny weekend izy mivady mianatra an'ilay boky mba hialana amin'ilay miady. Izy moa ny vady tsy miady raha mbola eto an-tany fa miezaka mifandamina sy manao izay tsy ampiady no tena zava-dehibe. Za koa raha nomeny an'ilay boky fa tena tsara aloha ilay izy. Tena tsara, mifanaraka tsara ao anaty baiboly ilay izy. Tena ilaina amin'ny fiainana mihitsy. Eny raha izay tokoa moa ka ninona. Eny dadako iny izay anako taloha tena mpilalao vehivavy loza matao mihitsy taloha. Zany ve? Eny ky dia izay no antony nanontaniako andry teo. To tsy mahampiniko. Misaotra an'i Jesosy zany fa mba niova tanteraka teo ihany izy. Zay fa masaka le pizza. Aleo amin'izay karakara naingana fa maity handeha nareo. Manitra izy zany Zany. Tianao ve mifofona? Za aza ty mitady angalam-pihinana sahady. Zanako madame Lalao sy Ramsey sata tokoa kay moa tianao tiako. Dia mitovy aby mivaly teninareo. Aleo ranga aloha samba angalam-pihinana kely mihitsy fa Andraso fa mbola asiana fangarony kely Dres, ao ampianaro dia mba zany manao fangarony. Eny ary. Tena mahafinaritra tia ny avy ity ka. Tena mbola tsy manana olo-tiana tokoa ve izy Tena misaotra ry olo fa tena tsara be le sakafo Eno za koa tena fapobe mihitsy. Mba tianareo zany le izy nefa resety vao nianarako mihitsy izy io. Ary ny avy. Zaho mitanareo zaoko. Na dia efa voky aza dia mbola manesika ihany. Dra isa mifanadokafanareo akoho misaotra Tena tsara ka. Mendrika atokafana mihitsy ndrika. Hitao fa aza dia misahirana be mandany fotoana be ohatr'izao foana ka. Tsy hoe avany andafy dia tsy maintsy atao vazavaza ohatr'izao foana ny sakafo. Atao vary anana sy kitoza koa indraindray. Ny sakafo gasy nge tena mbola tsy very. Tsy ny avy tiako. Aleo aloha ny olona hankafy sakafo foana ohatr'izao fa tsy. Anay efa voky vary amin'anana foana isa maraina izao nandritra ny 570 taona izay. Ono koa akery olo. Ahoana toko? Maninona tokoa moa ndry raha mba miaka-rivotra miaraka aminay any ambanivohitra Mety mihitsy zany ka. Ary za vao saiketeny fa ny aneny ny tonga aloha. Andao mba hiaraka aminay kiry olo Eno Dia ahoana ny trano?
iza zany no andro ny sakafon'ireo sardinier sy gardiantsika ireo? Avelao koa aloha zareo mba moty manao vakansa kelany amin'ny zareo any. Tsy maninona fa ny karamandreo koa ataoko tsy tapaka ihany. Fa ahoana tokoa moa aloha zany? Ahoana zany tsika efatra be ireo? Mba ahonina ny tranony dadabe ve? Izy mako tsy manana fa tsy fandriana ray, ny tranony raha teo efitra ray fotsiny. Kanefa tsy somafa tany. Tsy mba afaka hoe atoro eo ambany sika. Sa efa mba namboariny kosa izay ny tranony? Tsy mbola nivany mihitsy hatramin'izao ka matony izy vao azo vany izany io e. Tsy fony tokoa aloha le trano e. Tranony sy ny bebe an'ilay izy io hatramin'izay. Izany hoe mirakitra ny tantaram-pitiavan'izy roa ka na dia efa maty aza bebe an'ilay dia tsy fony noravana mihitsy hoe. Aleo fa hitady hotely akaikikaiky any tsika dia any amin'ny hotely no matory sy misolo-kanjo. Fa ny andro manontolo any amin'ny dada foana. Misy olona fantatra izay any mety mahalala ny toerana misy hotely. Izay zany e. Ary andao amin'izay anainga fa efa amin'ny enina sady indray inge ty andro ty e. Andao ary. Ndao ary. Mbola andeha hiomana vetivety kely fotsiny ary Zara andeha hanaraka anareo e. Okey kia. Eny ary dia za andeha hampilaza an'ireo gardien sy ny mpanao zaridaina ireo aloha. Fandaninareo mianaka tonga dia miandry any anaty fiara. Okay, niava. Mbola misy tsilanga ny sakafo lala teo? Ie, mbola misy be dia be fa ny andalana indray tohizana. Eo aloha mba omeo kely ihany lesy ah. Mba hisy tsakotsakoko eny andalana ko. Dia ataoko aiza ary neny dady e? Ty misy boatra kely afaka asiana azy. Okey ary. Merci l'Espagne. Mama, misy inona? Misy vahiny tonga andro. Mitady hotely zany very rotsy. Ino fa mama ko? Ela fa nisy indray. Dia firy zareo ny ao? 4 be izao. Ayo. Avo ny lanitra ka tsy takatro mamy. Mba afaka miady varotra amin'ny Monsieur Drouard kosa amin'izay tsika amin'ity indray mitoraka ity zany finina indray. Hita ho dia aza mbola manditsy afa tavony eo aloha ianao fa inona amin'izay aloha no tokony ataoko e. Tonga dia andana resy tarito zareo ndana aingana fa sao dia lasa ny hotely ao avaratra indray ihany ny kilina. Za iantso ny Salimo aingana higafy an'ilay hotely ao mba tsy ahafahan'ireo mahazo client. Ndana aingana ry tia. Eny e, lasa. Dia aza dino maka sary sy mandefa ny sary zareo aty any potro mahazatra ihany Eny e. Salimo tapao indray aloha ilay jiro saran'ilay hotely ao avaratra ao aingana ianao. Seria, andao amin'izay hidina fa efa intany iny anie le olona nanontanianao e. Aiza? Io e. Io mikopakopa-tanana io. Ie, izy tokoa io. Andao ary. Ndry jery ty olo sy ny avo ato. Eny mifampiondrankondana mihitsy fa restoratako. Namanareo ela loatra vao tonga ka. Tsy fa adiny firy ve izay no niandrasantsika azy? Ai, satako. Sa tsy tadidiny indray ve misy an'ilay hotely? Izy aza mba nisahirana ny tady ho antsika. Ianao aloha mijanona eo fa za rery mandeha anatona azy eny e. Ohatran'ny misy olana izany mantsy raha izao paoziny izao. Sanatria tokoa ve dia mbola hisy olana ihany nefa efa adiny firy ny janonana ty? Inona ary ty kivikivy ty e? Lasa? Aza ela tsony e. Ary aleo indray aloha hihinana an'ilay sakafo mafilotra indray va tsy. Ndry, atao miverina sady. Ahoana hono? Ka apaka indray ho ny jiro sy ny rano ao e. Dia matetika afaka herinandro foana ho vao miverina. Ahoana koa izany hotely tapaka jiro sy rano mandritry ny herinandro izany? Dia tsy sasa sy sakafo mandritry ny herinandro ve? Sany amin'ny dada indray isika no sakafo sy sasa isaka maraina sy hariva. Tokony hoe mba isaky ny avy amin'ny sakafo maraina tsika vao makany amin'ny dada. Fa manjary mahabe asa ny dada any fotsiny. Ka tsy maintsy izay aloha izanyko. Mandritry ny herinandro ihany ne izany. Tsy maintsy izay tokoa aloha e. Sandry mahita hotely hafa ankoatriny io? Aleo fa teneniko izy fa ny fanaraka atao ihany tsika e. Fa avy dia koa izy da. Miava.
Miavo. Julia. Olio. Andao aky hidina amin'izay voazina avo. Iny koa fa nity misy telo mianaka tao anaty fiara. Aleo alaina saraingana fa maika alefa ny amin'ny mama ka maika anatona andreo. Zay ary aleo iala tato anaty lavaka amin'izay dia hanenjika an'ireo fa taraiky eto. Izay kosa dia efa nalefa mibotsy ny sariko. Mbarapita kosa izy izany sady amin'ilay vatana tadavina mihitsy rehetra izy. Oadray malina ka zata vety izany le ty andraso kely koa izy omeko. Tena sady ty marina. Mba vitanina loatra izy ny vitana azoko ty androany izany. Tena sady ty vao mety tsara. Sata tena boribory marina lesy ny tany sata ava malalako sady izany ka tena mbola mitana tsara mbola ao tsara ihany izany bokosy ty an'le ry izany. Ny vadiny tsy hita hoe reratreraka ihany fa izy ty tena mbola ao tsara kosako. Dia izy mianatareto izany ny zanany. Tsara ho ahy azoko soma tavevatra be izao indray izany androany. Salaminareo. Salamy. Rotsy ny anarako. Sao mba misy azoko anampiana anareo? Mitady hotely ve nareo? Tena mitady hotely tokoa moa izany zahay ioko. Fa nitan'ilay madama ty hotely efa tapaka jiro sy rano mandritra ny herinandro be izao no mba hitany. Sao aloha indrindra mba mahita hotely misy jiro sy rano tsy tapaka aky? Marina tao ihany ka vinavinako. Eny tompoko. Izay koa manana hotely sady misy rano, misy jiro tsy tapaka mihitsy. Izany ve? Ery atsinanany ery misy anay. Dia atonina ny fiara ve aky ny lalana makany? Eny tompoko. Ay kosa, andao ary aloha izany reto mba jerena aingana. Tsy mety amiko le tsisy jiro sy rano Ndao daholo ary andao hamonjy fiara dia andeha. Dia misaotra indray ny sahirana nitady hotely anay fa aleo aloha izay izany hijery an'izany hotely Tandramatoakely rotsy izany. Miantso ihany raha toa ka misy fiovana indray. Fa ty aloha misy goûter kely Izay fa misaotra Misaotra madama dia mandram-piona indray Ary ndao amin'izay ry lalao andeha. Efa reny melo lalana antsika reny aby ny ankizy. Jesosy ary toa manana ratsy zany maninona ny tonga dia nipotra tampoka tao aorianay tao ny tovavy fa avy taiza ny lalany tany malalaka be ty nefa. Seria lalao ndao atao variana be ndry reny tavelany ariana any aiko koa moa andraso mihitsy aloha izy anatonaka eny fa to misy manahiran-tsaina azy indray ngambany fa manina tapoka teto indry tsy izany ho ary sata fa ohatra ny manana tsindrimandry afafy izany tsindrimandry ohatra ny mampanahana izany ho ty rotsy ty ry sata tsy dia azoazoko izany ty izy ka na dia manana endrika ohatry ny anjely aza mizady fitsikana. Afaka nao inona antsika eo koa izay sipakily io mety hoe misy namany maromaro any ambadimbadika any ohatra ko ambadimbadika aza indray ary izany lazainao izany tamin'ny malalaka be io na mety hoe any amin'ilay hotely hitondrany antsika mihitsy ilay namandratsiny mivava mandrakariva fotsiny mivaza dehibe be ohatr'izao foana isaka izay mivoaka izao dia tsy mba maka-rivotra mihitsy ve izany tsika kafay ako tsy firarahina ny ayako hatramin'izay ireny ihany ane no nahavaky ny tranontsika foana matetika
ao fa hiarana retely mianaka dia mivavaha fotsiny. Tsisy ninina azy atao tsony ariko. Tsy maintsy mitady hotely any antsika. Tadasineny andeha ihany ve? Nareo to mitady anao sambo miletika izany? Ho avy ka. Andahoaingana ry lalao fa atsika sinao rerany any taraka aty ariana aty e. Aleo za hipetraka ato aoriana miaraka amin'ny olo sy ny avy fa iroa tsy manoro lalana no aleo amin'ny devant miaraka aminao ry sata. Eny ary. Aty amin'ny devant ho ny ririny rotsy a. Ohatrany mba tiako izany ho aty miavy tika. Voatazako tery lavitra tery fotsiny izy dia efa nahasarika amin'ny masoko. Sady izy tena miresaka. Tiako mihitsy ilay dadan'ireo somamandreo taraiky tany ariana tany dia mba afaka niresaka elaela kely izay. Tena ohatrany tsy foiko omena amin'ny vazaza anty izy ka. Dia tena hoe tadia mihitsy ve ankindry rotsy no mipetraka hatramin'izay? Eno dia tsy mba nandeha an-tsekoly izany mihitsy araka ilay lazainareo teo fa mamana ihany na mpianatra atao. Nefa dia tamana tsy mampino Hitako. Tena mamabo fo marina dia fitsiky ny rotsy tika. Misy an'ilay fandaingana roa amin'ilay tiavako azy mihitsy nitakolana anankiroa. Tao mitady ho sary-piaro izany marina. Ny avokoa ilay olona efa any alobe any dia mbola manakatresaka any any. Halako izao. Tongotsika io alohantsika io ilay hotely. Goavany izany a. Hotelin'ny dadabe. Za mihitsy ve akiny anaran'ity hotely ity? Ie, efa ela be mihitsy io hotely io. Any dadabe mamanay mihitsy. Anga mba nateza kosa izaniko. Mbola tsisy entana novana mihitsy azo na dia kely aza fa gazigazy kely daholo. Fa tsara? Mety izany. Mba miala masatra kely e. Aleo ary tonga dia amoaka ny entantsika ao aoriana ao e. Sata, andraso aloha fa atondriko anao daholo ny entanao fa misy zavatra mora vaky eo mantsy. Io indray ny avy sy rotsy fa fampiena ena mitady zavatra ho resahana. Dia antsika ry ny avy hidina ato aingana nanampy amin'ny madame Lalao sy Ramsey Sata mitondra entana fa efa io navoaka ny zareo amin'ny fiara io daholo a. Oe, eny tokoa. Variana koa marina. Andray, tia izaho koa dia avy hatrany tena napaka ny resaka rotsy teo. Jerety izy fa mandinika be anahy. Hono akiry olo. Mpifanena kinareo sy ny avy. Ohatrany tsy mpianada Ndray manko hitako ohatrany sary-piaro izany. Zay ary ny andriry olo. Aleo teneniko hoe mpinamana akaiky izay fa raha teneniko hoe labaonina andreo vao maika kakakaka tsy lahitra eo io. Hono ako. Diso fijery ndrika. Tsy sary-piaro izany na dia mpinamana akaiky azy izay. Ay, tsara ho fantatra izany. Mahazo mifankatia izany izay Tia simpatia tena tsy. Andeha hanampy andreo taona entana koa fa ohatrany mbola misy entana tavela izy izany. Sady ndrikoa tokony hivoaka kokoa fa ndrikoa ny mpitaridalana e. Ary ndrika teo tezitra. Azafady ary za koa diso be vazivazy loatra. Any andao rehefa tsisy tezitra izany eo e. Hono akiry irotsy moa izy teo? Eny tompoko. Maninona aky hotelinareo io nito ohatrany tsy mba be mpafantatra izany Na le namako teo aza gaga ihany hoe mbola misy hotely ankoatran'ilay hitanay aty. Tokony mba mahafantatra azy daholo kosa ny olona aty raha efa elo hotely io ka. Sa ahoana ozy indri? Ka satria vao sopatra ilay hotely saika nalehanareo teo foana angeny tokony mba ho anjara masoandrinay Tsy azoko. Raha lahany dadabe amin'ny mamako ihany manko ny tompon'ilay hotelinay teo.
Italy rahalany hoe nalaza be ny azy dia mba nanao hotely koa izy dia sarona neny dadabe taty aoriana. Nataony eo amin'ny mora mahazo arabe eo ny azy dia amin'izay izay mandalo eo tsy mitady afa-tsony. Tonga dia maka hoany. Amin'izao rehefa mba tapaka jiro izao ihany zareo vao mba mahazo client kely indray ve? Zany be? Ie, tokony mba nitady aktivité hafa lehiray fa tsy mamono tsenany hafa. Efa mba namiratra teo. Ka amin'ny fotsiny izao izy ampiasa saina hoe inona ankoatran'ny hotely no mba napidi-bola be koa. Fa dia faly nangala tahaka neny hafa fotsiny. Na mba nanao hotely ihany izy fa mba nataony alavidavitra neny dadabe. Zay mihitsy ho amin'ny mahavoantsika malagasy reto ka. Mikendry ny sopatra ny anjarany hafa foana fa tsy mba mitady izay anjara ho azy manokana mihitsy. Tena izay mihitsy. Fa izay tonga ao aminay aloha dia afa-po daholo e. Aza matahotra nareo tonga eto ambavahantsika fa aleo amin'izay aloha zahapany ny sonery e. Ioky ataoko zany ao ambody vavahady eto. Ataoko ty le izy e. Misaotra ny abo Jesosy io. Toy zarery tiana mipararetra. Tsy haiko fa ohatrany tsy maharesy lahatra mihitsy ilay valiteny rotsy teo iny ka. Misaiko mihitsy ve no efa vota amin'ireny vakitrano lavoreny sa te hilaza zavatra atao anatiko mihitsy ve no Jesosy io. Efa zany tamin'izany zareo fa aloha hamonjy etsy amin'ny akeo etsy aingana. Zay Salimo aizy e, tianareo ve zany sonery maneno zany sa mitapinina ny lava-tsonareo e. Aingana vo efa maika handray vola finina ty. Jery ary ato fe mpiasa be dibe ary lalao sady eo ny teny tsara daholo any tsy hitako izay hampatahatra ndry amin'izao tsony. Tena hotely ty fa tsy kisarisary fotsiny. Eny tokoa za mihitsy ka ity no mitady arivotsaina fotsiny teo. Aleo ezaka andamin-tsaina amin'izay ka. Zay mihitsy ho aravady Oay ohatrany hoe manao voyage dans le temps zany marina. Zany eo etsy ny akao mandroso tompoko tonga soa ty aminay. Oay marina. Ary tonaty raty marina. Io fatadidiny sata. Nadra lalina zany marina. Ary iny zato malasa sainanao ry sata? Mba lasa saina kely fotsiny ho aza amin'ity anarana hotely nanaovan'ny zareo azy ty hotely ny dadabe hoe Ohatry tena ohatran'ny mampatahotra zany ny le anarana. Fa maninona? Olona efa maty ihany koko mbola atao titrana hotely ihany. Matetika ny hotely mba amin'ilay anarana mahaliana sy manintony reny foana. Na mba faravaratsiny ampitondrana an'ilay anaran'ny tompony reny mihitsy. Ohatra hoe Nadra Hôtel Lahay. Ko mba zay ary mba tian'ilay tompony. Eo ery sata mba voaizina ny varavaran'izany fa misy mandandona azafady. Za mbola mandamina akanjo manko. Tsara maraina daholo tompoko. Salama madama Andrea Mitatso. Androsoa e. Misaotro. Maty efa atao midobodoboka be zany ny foko marina mafy. Petrapetrara etsy mba tia fantatra fotsiny aho hoe manao ahoana ny ato. Mba tianareo ihany ve? Tianay be mihitsy ka. Tena afa-po mihitsy. Ay kosako tsara zany. Fa raha misy ilainareo anay dia aza misahirana midina ny ambany ihany fa io misy onery kely andoam-pandrinanareo io ihany tiana dia avy hatrany dia misy ankizy tamy avy any. Ay ve misy an'io koa eo andoam-pandrinana io e.
Ary tsy voaramarikako mihitsy io raha tsy madamandre mitantsoa mihitsy no ny teny. Tsy maninona re madama fa mba hatsoe amin'ny anarana fiantsona aza Nadra ny fiantsona. Nadra? Ie. Ary vao teo mihitsy mivadiko no ny teny hoe maninona ondra mba atao hoe Nadra ny anaran'ilay hotely fa tsy natao hoe toelin'ny dadabe. Anga? Ay ve ka tena Nadra ny anaranao ty? Zay vao tena mino hoe misy ny kisendrasendra zanyko. Eo dia mody mitapy mihitsy ty. Hotely miavaka ny anaran'ity hotely ity tamin'ny dadabeako nitondra anazy ity ka tamin'izany fotoana izany izy ity no tena nalaza be. Fa taty aoriana tsy nalaza tsony izy ity nefa no netreketraky ny hafa e. Tiako mba hiverin'olotry ny tamin'ny andron'ny dadabeako ny lazan'izy ity re dia izay ny antony nampitondrako ny anarany hoe hotely ny dadabe. Ndry eny e, efa nitantaraindrotsy anay ihany ny ampahan'ny tantaran'ity hotelinareo ity ka. Zany ve? Fa irotsy tokoa moa zany ry madame Nadra zanakao. Ie. Hitako karanarana endrika ohatranao ihany izy ko. Tonga dia fantatra be hoe zanako madame Nadra kosa rotsy e. Misy itovizana be izy mianaka. Indraindray koa ary izy ohatrany misy itovizana kely aminao zany Raha misy lehilahy mitovy amin'ny rotsy dia le lehilahy karana nanatitra nentantsika tamin'ny ariva iny. Salimo angamba zany. Koa izay aiko Salimo dia normal be aloha raha misy itovizana amin'ny zanako kely izy iny saika fianakaviana iray daholo mantsy izay no miara-miasa ato. Sady be dia be koa nge zareo ny olona mitovy be tantany kanefa tsy ray raha amin'ny akory e. Sady ny ateo mba vazivazy fa tsy atakoa. Saika niferinayna mihitsy ateo hoe hahita izay divana amiko indray tsy nindriko. Si dia inona koa moa ilay saika teneniko teo fa adiniko indray. Ay, dia izao koa izy mivady Ie. Isaky ny maraina sy hariva ihany izay no misy sakafo ato dia misaotra betsaka nampilaza. Sady izay raha teo koa isa maraina sy hariva ihany no misakafo aty fa any amin'ny dadana ihany foana izahay tontolo andro isanandro. Ay kosako. Mba manao vakansa kely aty mandritry ny 2 herinandro e. Ay ve. Kanefa ve tsy hivezivezy be amin'izany ny ankizy. Tsy azo atsoina amin'ity telefonina fixe ity very zareo. Sitranay manko mba manatitra sakafo ihany sisa no mba hikarana aty ambony. Efa haingony fotsiny io sisa ka efa ela be mihitsy ny tsy nandeha tsony. Nefa dia mbola tsara iry ty paoziny. Sady le hivezivezy izay indrindra ny eny nanara-manandreo e. Izay ary fa mazotoana reo mivady e. Eny areo. Tsy ravina tsy. Dia mba tsara resaka eriny zareo izany. Tiany avy ity koa dia tsy mahay mahita sy mpamanja mihitsy fa tiany daholo sy manatona azy eo. Rangitra ery izao io olo mitazana anay sy ny avy tsara resaka ty io sery olo iza moa tsy ho tara amin'izao mpan'izao fa dia tara haika eo ndry raha mianahana. Rotsy tovariana be ho andry izany e. Tsy hainindre mihitsy izao izay niteneniko teo. Azafady. Za koa variana nandinika hoe aiza ary izany toerana tenenao izany. Zany avy aritsika andeha tsy aloha kely etsy fa tazanao ilay toerana e. Ay ve ndao ary Rotsy, dia izao mihitsy ve ianao vao tonga e? Izao anga ilay fanarahana. Mama, ay ve ianao mbola tsy natory e? Zaza mba ninina kely ny Rotsy fa sao dia vao felaka eo ianao Ay, maninona aloha raha mba kalme dia novetivety fotsiny aloha ny fanazavako. Miainanao ary taiza ianao izao vao tonga. Izao tapaka daholo ny programa rehetra nefa efa tokony natomboka ny opération. Arakaraka ny tenenananao hoe aza ela fa misy resaka tiako ataontsika mianaka. Vao maika koa ianao any dia nanao samby miletika any mihitsy. Ka nampiresahako toera izy telo mianaka tena velandreo nanaraka andreo tany amin'ny tata amin'ny madame lalao tany Finina koa ny tonatonana nyity tany. Ny ato nefa miplanina aza mbola tsisy vao homana akory. Nrendrarendra sady ny tiany alefa aloha. Sa tianao ty ve ao tsara e? Sa tianao ianao io ny avelako faiziny Salimo eo indray. Tsy hitanao tokoa mantsy ny adezerany teo ny mama koa efa hoe avelao aloha zany zava finaroa koa zany
anaramaso ny dian'ireo no tena natondiako tany sady noko ny resaka an'ireo sao dia ho tampoka eo zareo. Za kory tsy zaza voamaly ka amoronanao excuse tsisy dika ny rehetra zao rotsy a. Fa nga ila aloha namelako anao hipetraka aty. Ory mama, ilaina ihany nge hoe mba misy ray amintsika manaraka an'izay alehan'ireo foana e. Sao dia mahita hotely tiandreo kokoa izy ohatra. Ndana mandeha fa sao maratrako eo. Fa ilay olona koa ve ho azy zany vao mitombina kely dia efa tsy mpeo anaty aratsahady e. Tokony mba afantarana tsara aloha ny toetrandreo alohan'ny anomanana ny planina fa aiza no afantaranareo an'izay farany hitan-tsain'ireo any. Sao lasa nareo ihany no voafinga ny fandrika ataonareo eo. Efa fantatro tsara raha izay toetra nisy mivady reny e. Efa fantatro efa ela. Efa ela? Eno mora hodikontona kely ny lohan'ireny. Eo koa hoe mba tantarao kely. Taizonareo fankalala dia hoviana. Izy mivady raha teo manko ohatry ny paozin'olona tsy mahafantatra anao akoriko. Ndeha matory e. Tsy fotoana n'izany intsony izao. Adalaonao ny te irenireny ihany. Matory fa rapitso dia manomboka ny kandra fa aza maraina be. Manomboka rapitso dia ndry foana manatitra ny sakafon'izy mivady izy marainao. Fa velao mipiasa sisaona anatitra n'izy dahao. Dia ifo maraina be kosa ve zany zay e. Zay indray ianao izay ilay manao zaza saina. Fa angamba tsy mitarika kileo ho tonga aty ihany asako dia miandro hotely dia zay. Misy valifaty hafa mihitsy atao amin'ireny olona ireny. Zay ireny voahondrany any amin'ny monsieur Drouard. Dia indry ihany ny hitako azo itokisana mitan'izany. Dia noy tsy fanafody atanako ty arotsaka amin'ny sakafo ny sata ty. Ty raiso. Fa fanafody mampanino ty. Sao dia fihinanany an'ity koa tsy anaiky amin'ny monsieur Drouard any io eo. Saroton'izay ihany any vazaindra resaka ataovan'olona e. Fanafody makarary lobe fotsiny iny e. Misy zavatra tiako atao azy fotsiny fa minjaranao dia manatanteraka ny zavatra teneniko fotsiny. Zay. Miaino anao ary mama. Vao maraina be amin'ny 10 ndray dia mandondolo amin'ny zareo ao maka komandy dia avy eo ndry ihany manisy fanafody ny sakafo ny sata. Tandremo nefa sao madame lalao indray ny tafahinana an'io tsy te aheno hoe ny famadika indray olo ny sakafon'izy mivady. Assureo tsara hoe isatany nahazo an'ilay sakafon'izy fanafody zay vao miala ndry ihany mantsy no mba atokisako kokoa amita ny ty azy ty. Fa tena hoe amin'ny 10 maraina mihitsy ve? Tsy mbola matory ve reo amin'izany? Reo aza amin'ny 9 maraina dia efa lasany amin'ny dada amin'ny madame lalao aniko. Dana amin'izay matory sao tsy tafafo marainao koa. Dia miteny azy zay fa amin'ny 10 ndry maka komandy ao sao dia lasa ao ihany zareo vao taitra ao koa ty. Eny re, lasa. Dia inona re nataoko amin'ny avo tena tsy fokofonondreo any izy marina. Nefa koa raha mama izany sy asa saina amin'izay fihetseham-poko izany fa ny vola sy ny valifatiny ihany no ao an-dohany. Angaladia kely any amin'ny avo ihany aloha vetivety fa tsy. Tena voatako ny rotsy mihitsy marina tandroany izay. Adiny avy tanteraka mihitsy ny fisiako. Zareo sy izy foana no miresaka sady miara milalao. Ilay zareo niarany taingon-tsovary anankiray iny aloha tena tsy tatiko e. Mafy ilay mity mangina ka tena mafy. Indrindra moa ilay hoe tiako izy nefa tsy tia. Tiako izy fa tsy tsapany. Niavo? Izay ndraiky alahany izay fa mitady amin'ny afo sahady. Inona koa ary izao mbola hitonatoanana iny amin'izao andro rehefa alina be izao. Sa hidongadora amin'ny avo koa ve? Sanatry dia sanatry. Tsy hanaiky an'izany kosa aloha aleo toa dia andehanako ao. Raha sipa ohatran'iny tsy menatra ny hidonga an'izany mihitsy. Fa nga koa ndry mbola tsy natory foana ry olona. Ary fa saika ho aiza koa ndry izany? Sa na ianao nandondona tao amin'ny avo tao? Fa inona ihany aloha mbola ataondry amin'izao ora ty izao Kalma raha mamany fantatra ndry fa sipa be felonana. Aza matahotra ndry fa tsy hidongatory aty amin'ny avo izany Mbola ho avy izany fa mbola tsy izao aloha. Izany mba toetra ndry. Maninona ndry ny toetrako? Raha tsy ngamba makatsirina eo anilan'ny avo. Aza makalaka izany ho eo amin'ny fiainana fa samy manao izay mahafalifaly ny fony. Dia misopatra amin'ny fahasambarany sasany mahafaly ndry. Ndry ny te ihana any eo. Izay milalao ihany eky mahazo
Zaho zao sy efa nahavoamana pro niaraka tamin'ny toesahady indray. Ay izany atezerana izay olona. Eny ary misaotra kirotsy. Rotsy ve ilay teo? Ie, hay efa mifondry. Fanga lasa rotsy indray no anatitra sakafontsika tery sata. Zany hony. Dia efa nataonao any izany ny komandintsika sainao? Eny akia, efa haiko tsenjery daholo angeny sakafo tiandry hohanina isa-maraina. Ary manakory aloha zatondry afapizana. Trano mbola mahatsiaro reraka ihany ary azany. Mbola mahatsiaro reraka ihany ve ny malalako? Tsy nipetraka mihitsy kosa anie tsika zery saty, fa nandeha nitety an'izao tanàna rehetra izao foana. Tsy kiaro ny dangina soavalin'ny dadako. Na zany azy, aleo tsika mba tsy handehandeha indray fa mijanona ao an-tranon'ny dado ao foana indray ka? Inona fotsiny ny atao ary lalao a? Mba miresadresaka re dia manampinampy any dada amin'ny fambolenao e. Dia izay fotsiny ve? Tsika azavina nampy azy foana vao mandehako. Na nareo mandeha fa za mijanona ao amin'ny dado foana aloha androany. Reraka? Eny ariko. Dia afaka miara-mianatra an'ilay boky indray izany tsika raha arivako. Inoko mantsy fa dia mba ho afaka amin'izay ny arerahandry mandra-paharivany andro e. Eny ary. Ary andao tonga dia hiomana mandra-pahatonga ny sakafo. Andao tokoa. Zany sakafo sa aleo tokoa rangaho any amin'ny afo dia hiary sakafo ao amin'ny ao any aleo izay no andeha atao etsiketsika amin'izay manomboka androany fa tsy ataoko mahita amin'izay kala rotsy iny manomboka androany. Rotsy ve? Oay, ay ve iole, mandrosoky iole. Irotso koa manko milaza hoe ho avy eo izy hitondra ny sakafo dia aty koa izy no hihinanako. Ay, ary nitovy-hevitra ka izany izay miravavy. Tsy mety zatra an'ilay misakafo rery ao an'efitrano mihitsy Anga? Zany efa zatra misakafo rery foana dia tsy tonga saina mihitsy hoe sao dia tokony mba makany amin'indrindra indray mba analana fanginana kely ao. Ao fa mifandimbidimby eo zany tsika sindry Za ve? Ie. Ayo. Misaotra ny avo Ny avo? Ny avo? Zay vao rotsy zany ny avo Zay vao izy zany. Ny avo? Mandroso akia. Mandrosoa amin'ny lalindalina kely rotsy ndrisy isa no andrasana. Ioly? Ie, tsy mahatokana koa izy dia mba hanala fanginana ty koa Mipetrapetraka rotsy fa aza dia mitsaridina be eo fotsiny Eno eo mahazo toerandry Otry, tony fampibanjana be fotsiny eto koa ty izy ro vavy marina. Tsy mety mipetraka mihitsy ty rotsy fa aleo ary ilatsahako eto ampovoanindreo ho raharaha koa ty marina ho hitako eto sahady. Lozy ty marina fa lasa mifankahala be rotsy oly. Ny faninana mihitsy zareo teo. Rehefa indray manolotra sakafo amin'ny sotro dia iny koa indray fa manao. Vao misakambana ny tanako indray dia iny koa indray fa misakambana ny ilany. Dia mifandrombandrombaka amin'ny resaka amiko iny zarovavy. Saika tsy nahita varavarana voana mihitsy teo marina ka
Tsy tiako tsolo ilay ohatran'ilay teo ka aleo ampifandimbandimbasana zareo dia rehefa miara-misakafo amin'ny oly dia tsy asiana ny rotsy dia torako izany koa rehefa miaraka amin'ny rotsy laliny tia marina. Zahay andry neny bonjour sana. Bonjour neny, natory tsara alina. Ie, ary ianao? Ao tsara ka, dia ahoana? Andeha amin'izay sa? Andao e, ary rotsoko hoe mbola hanaraka antsika iandry ny avo? Ie, fa ahoana ry neny? Ohatrany tsy tiako hanaraka antsika izany hoa izy e. Ty voyage ty nge ka tokony mba hoe voyage amin'ny famille fotsiny. Neny koa, olonga moa mba fianakaviantsika. Eny e, fa hafa nge ioly efa noraisiko tony zanako naterako mihitsy raha ioly, satria efa nifankazatra-pohatra amin'izay tsy nahateo anao zao zahay, fa ireo tsy tena tsinotsinontsika mihitsy. Andray kosa ry neny izy kosa ngery neny mba mampalahelo e. Tsika ve no mba chanseny ahafahany miala voly ohatran'izaoko. Izy sady tsy mianatra tsy hoaiza fa dia mijanona tsisy namana lavato. Tsy dia hoe izy hitsangatsangana loatra koa ane ny olany, fa ilay toetra ny miantsady amin'ny olo mihitsy no tsy tiako ka. Losy ty fa neny koa sy efa mahita nisy rovavy niady tany ambadimbadika tany. Miatsy ady amin'ny olo ahoana koa? Taiza zareo no hitany neny niady? Tsy mbola nahitandreo niady mivantana aloha, fa ilay fomba fijeriny rotsy sy ny fomba fitenin'ny olo no ohatrany hoe miantsy ady amin'ny olo zany. Si, neny koa. Dia inona koa nefa no ilana ady amin'ny olo ka? Asa, everiny fa miaraka angambana reo sy olo dia mialina izy. Tsy esy an'izany moa eo ry neny Asa manko e, ianao ihany io. Saka. Andao amin'izay andeha. Efa nisakafo anga izy io ry neny? Ie, efa nisakafo izy io fa niverana torokely fa narary be tampoka hoe ny lohany. Sata. Bonjour dada. Niavo. Dia ahoana ilay Spaina? Amin'ny forma tsara ka. Nareo zao no ohatrany Ena tsy amin'ny forma letsy fananinina. Aiko mihitsy ho any mahazo atapika io. Sa ve izay vao mitako ny avizanana rehetra tamin'ny maly? Ary sao dia ny tensionao kosa ary nidina ry Saka? Tena tsy haiko mihitsy. Manjavozavo be ny masoko dia ohatrany hoe mihodinkodina be izany daholo izay rehetra jereko e. Tsy mahary ny eto mihitsy nge zary zareo e. Izany very dada. Ary aloha mihitsy aloha hidina ny madamina Dra sao dia mba misy azo ny atao amin'izany ka. Misotra malala. Dia aza ela fa tsy tadiko tsony. Ie. Ao ary aloha ianao ry dada, ampiko miarina kely Misotra letsy. Hoteliny dadabe. Tantara soratany andre mampionina arena sarobidy. Holalaviny. Volatiny, Nadia, Mura Nicole, Miaina Mikaela. Miaraka tamin'ny Val, Tina Mapiona, Haja, Nandry Feo, Arena sarobidy. Tokona andraikitra, Hatsandriana benay.